Dia sekoly miorina ivelan-drenivohitra aza ny IPA lycée technique IPA eny Ampandralabo eny dia manana ny mampiavaka azy izy ireo porofony izany sy nivoaka-panadinana azo nandritry ny taona maro ny siny sekoly. Raha ny taona 4 no niorenan'ny lycée technique IPA na ifitoeram-piofanana Arakasa eto amin'ny commune Talata Volonondry Fokontany Ampahidralambo dia manamarika ny 10 taona ny siny izany sekoly izany amin'ity taona ity. Tany am-boalohany dia mpianatra valomonja no nobeazina teo amin'izany toerana izany. Amin'izao fotoan'izao kosa dia efa mahatratra 20 izy ireo ka ny 12 dia kilasy mandry avokoa ary mitsinjara amina lalam-piofanana telo dia ny gestion, ny BTP ary ny agriculture et élevage. Amin'ny maha lycée technique azy dia manala ny fanadinana BEP ireo mpianatra ao amin'ny taona faharoa ary miatrika ny baccalauréat kosa ao amin'ny taona fahatelo izay nazahoana vokatra tsara trany hatramin'izay. Raha ny nambaran'ny talen'ny sekoly dia ny kalitaon'ny fampianarana no isan'ny mampiavaka azy ireo. Efa 10 taona zao ny siny sekoly lycée technique IPA eto Ampahidralambo. Misy ny secteur génie civil, filière BTP, ny secteur tertiaire, filière G2 ary ny secteur agri-élevage. Ny mampiavaka ny sekoly ny fanananay mpiara-miombonantoka toy ny Aloysius Collège any Pays-Bas, ny Université de Delft any Pays-Bas ary ny fanananay any mon père Vincent Maroka zay prêtre jésuite. Ny mampiavaka anay ihany koa dia ny fanananay infirmerie satria ny vadiko dia dokotera ka ny mpianatra zany dia 2 ariary fotsiny aloha dia tsaboana arak'izay tokony ho izy ny mpianatra. Ny fahatsapahanay fa miaka eraky ny Madagasikara ny sekolinay satria ny kilasy mandrinay dia misy avy any Tuléar, Fianaratsoa, Ambatomanoana ary ny commune maro manodidina nahatonga anay hanokatra annexe eo Anjanahary 2 satria mpianatra avy eo amin'ny ville dia maro mianatra aty aminay aty manao kilasy mandry. Arak'izany tsy vitan'ireo mpanabe miisa 20 irery ny fampianarana fa miara-misala amin'ireo mpiara-miombonantoka aminy ny sekoly tamin'ny fanarenana ireo foto-drafitrasa maro hoentina manabe sy mampianatra ireo tanora. Mpankasitraka ny asa nataony ka dia vonona hikatsaka mpanosoa izay manampy ny risipo sy mivady ampitsangana sekoly izay ilain'ny firenena ary ilain'ny tanora sy ny fianakaviana. Ho an'ny IPA dia ny 13 oktobra izao no hiditra ny taom-pianarana vaovao ary efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana izay anasana ny ray aman-dreny maniry ny ampianatra ny zanany ao amin'izany lycée technique izany.